teo afaka va ianao teo afaka va ianao teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharana atolotry ny fiangonana Rhefi Manjarisoa iarahanao amin'ny pasteur Zo David Randrianandrasana. teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao. Teo afaka va ianao teo afaka va ianao eny ary tompoko voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibentsika velonaina somatsara tratranyity androandroany afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity indray ny tenako pasteur Zo David Randrianandrasana avy amin'ny fiangonana Rhefi Manjarisoa no manompo anao eto indray mpanompo tsy mahasoa ny tenako izay hitondra nyity fampianaran'ity indray fampianarana vaovao be eto amin'ity fahitalavitra ity no entiko amin'ity androandroany ity izay inoko fa tena avy amin'Andriamanitra ary tena asoa anao sy asoa ny ankonanao asoa ny mpiarabelona eto amin'ity tanàna Majunga ity fampianaran'ity ka dia eto am-piandohana dia manentana antsika tsiraray avy anaraka n'ity fandarana ity tsy tapaka eto amin'ity onjam-peo ity isaky ny ora tahaka an'izao izany. Manaraka izany dia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay efa poitra fahitalavitra ny tenako izany ankehitriny dia manonona fiadanan'ny tompo aminao, manonona fahasoavan'Andriamanitra mamintsika tsiraray avy ny tenako amin'ity androandroany ity fiadanan'ny tompony aminao ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao ametraka ity fotoana ity eo ampelantanan'Andriamanitra mialohany tena anomboantsika ny fotoana indray izany eto amin'ity fahitalavitra ity hivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao. Ray masina raiko tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra betsaka anao ny amin'ny fitahinao lehibe mbola afaka manambara ny afatrao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity indray amin'ity tanàna ny Majunga ity dia mivavaka Andriamanitra tahio ny ity fandarana ity tahio ny teny izay ambara eto ary hosory ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao tsy teny mihoatra na latsaka fa teny fiainao avy any an-danitra no ambaraka eto androany hosory amin'ny hery sy fahefana masina avy aminao avadio afo ny teny izay loka mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy azahoany izay meno mandray fahasoavana ary kasio fon'olona ho talonaka anerin'ny teninao ka moa zato hoe ny teny izay mbareto ka ro avy amin'ny raha lanitra ianao Jesosy eo dia ahita finoana amin'ny alalan'retolona manaraka nyity fandaran'ity indray izany ka dia tahio ny teny izay mbara hitondra fanasitrana ho amin'ny marary hitondra vahaolana ho an'izay manan'olana hitondra fampaherezana ho an'izay ketraketraka ary indrindraindrindra raha eo tahio ny teny izay mbareto hitondra famonjena fanahin'olona maro hijinja fanahin'olona maro ianao amin'ny alalan'ity fandaran'ity ka dia atomboka androany le izy dia ianao ny hita ianao ny hamatsy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Eny ary tompoko raha misy baiboly any aminao ary dia sokafo ny baibolinao ao amin'ny bokyny Deutéronomie toko fa 1:9 Deutéronomie toko fa 1:9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao mametraka fitahiana sy ozona eo alohanareo anio, fitahiana raha hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay nodidiko anareo anio, ary ozona kosa raha tsy hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo fa ivilana amin'ny lalina izay nodidiko anareo anio mba haleha anareo ka hanaraka andriamanikafa izay tsy fantatrareo. Averiko indray mpandeha indro izao amin'ny anaran'i Jesosy, indro izao mametraka fitahiana sy ozona eo alohanareo anio, fitahiana raha hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay nodidiko anareo anio, ary ozona kosa raha tsy hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo fa hivily hialana amin'ny lalana izay nodidiko anareo anio mba haleha anareo ka hanaraka andriamanikafa izay tsy fantatrareo.
avy amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io ry hava malala no angalantsika fampianarana sy fampaherezana indray amin'ity androany ity. Mino fa iteny amintsika tsiraray avy Andriamanitra. Eno tsara ny hafatra fa tena mahasoanao ty hafatra ity. Io fampianarana io dia itondra fanasitrana ao amin'ny marary. Zay fampianarana hoentina androany zany. Ka mitona antsika etem-piandohana ho anareo zay marary dia manana finoana fa ao anatin'ny fanambarana ny teny dia iserin'Andriamanitra navatsavany aminareo any dia ho sitrany anareo. Ho anareo zay mananolana ihany koa dia manana finoana fa ao anatin'ny fanambarana ny teny dia iserin'Andriamanitra ihany koa ikasika anareo fa vao vety ty fandarana ity dia isy vahaolana lehibe mihitsy ho raisinao amin'Andriamanitra. Teny an'izany satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe nandefa ny teniny izy anasitrana ny aretina rehetra ary nafaka ny olona ao milongo zay ny anjarana. Nandefa ny teniny izy anasitrana ny aretina ary nafaka ny olona ao anatin'ny longo zay ny anjarana. Dia zao koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Zany hoe rehefa tena azonao tsara zany ny fanambarana eto androany, fanambarana velona avy amin'Andriamanitra, dia isy aina ho voarainao, ho velombelona ny fanantenana anatinao, ary raha marary ianao satria fanasitran'ny aretina rehetra ozy izy dia ho sitrana ao anatin'izany satria velona indray fanantenanao. Ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Ka ianao tsara ny hafatra. Zao ny voalaza ny teny hoe indro izaho mametraka fitahiana sozina eo anoloanareo anio. Fitahiana raha ho hainonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo zay andidiko anareo anio. Ary ozina kosa raha tsy ho hainonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo fa ivily hiala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba aleo anareo ka hanaraka andriamanikafa zay tsy fantatrareo. Io tenin'Andriamanitra io zany dia milaza amintsika fa tahaka ny fisian'ny fitahiana ny fisian'ny ozina. Ny fitahiana dia tsy inona fa hery tsara avy amin'Andriamanitra mitondra fanambinana ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindra isika mpanaradian'Andriamanitra, isika kristianina izany. Ny ozina kosa dia hery ratsy tsy avy amin'Andriamanitra velively fa vokatry ny safidy ratsy ataotsika zanak'olombelona dia lasa tafiditra ilay ozina. Ka androantsika moa zany dia hianatra manokana ny amin'ity ozina ity, amelabelatra nyity resaka ozina ity ary ny fandaharana zay atao eto dia miompana tanteraka amin'ny délivrance na vavaka fanafana no iompana nyity fandaharana ity fa arao tsara. Androantsika dia hianatra amin'ny resaka hoe ozina, manao an'ilay hoe resaka délivrance izay satria izay fiangonana Rhefi manjary soa dia matsapa manokana, tena matsapa fa famatotra amin'ny ara-panahy ny fiainantsika zanak'olombelona. Io olana misy amin'ny fiainanao io zany dia tsy inona fa olana ara-panahy izy io. Olana ara-panahy io na inonina dia olana ara-panahy, ka mila délivrance, mila vavaka fanafahana. Androantsika dia resaka an'ilay hoe ozina. Ny ozina tsy inona fa hery tsy hita maso izy io fa saingy ny asa ratsy ataony amin'ny fiainan'olombelona kosa dia tena azo tsapahitanana. Zany hoe ny toerana na ny olona zay misy an'ity ozina ity dia ahitana olana saribahana, ahitana fakiviana, ahitana ranomaso, ahitana gidragidra, ahitana fahaverezan-kevitra, ahitana fahafatesana. Zay zany toerana n'ity ozina ity. Izy io dia araka fanambarako matetika moa fampianarako dia hoe tahaka ny hoe todiny natao, todiny tsy misy fa ny ataony verina. Todiny nataonao tany aloha tany no zakainao aty ankehitriny aran'ny zava-doza dia zakain'ny taranaka mihitsy ary ilay izy. Zakain'ny taranaka. Todiny nataon'ny razam-be tany aloha tany dia mivaly aty aminao aty, ary zay ny tena zava-doza mihitsiny. Todiny nataon'ny ray aman-drenao tany aloha tany
dia mivaly aminao aty aoriana ty amin'ny taranaka ty aoriana satria ny toetra n'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra dia mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka fa mamindra fo kosa amin'ny olona izay matahotra azy. Izany hoe ny fahotana ny ainan'ny olona tany aloha tany zany raha ohatra ka tsy vita fibebahana dia lasa mianjady amin'ny fiainany taranaka aty aoriana. Zay mahatonga ny fiainan'olona maro misafotofoto amin'izao fotoana izao, tena misafotofoto satria lay razambe tany aloha tany nanota, ny ray aman-dreny tany aloha tany nanota, dia le zanaka aty aoriana no mibaby mivokany. Tantara efa nisy amin'ny Baiboly zany. Rehefa mandeha any amin'ny boky ny Fitoamanina any dia nitaraina ny zanak'Israely, nanota ny razanay ozy izy, efa tsy eto intsony izy fa saingy zay mibaby mivokany ankehitriny. Nanota le razambe anay satria tamin'izany fotoana zany dia tsapany zanak'Israely, namboly izy tsy navokatra, ny ompy izy tsy navanina, ny ata firenena tany izy lavo, resy ny firenena, babo ny firenena. Tonga saina amin'izay zareo satria zay rehetra natao mandamoka manty-karanana tena tsy mety daholo mihitsy. Tonga saina zareo hoe tena misy zavatra tsy miantsa ao dia rehefa nandiny teny izy ireo, zay ny zava-dehibe nyty fampianarana ity, mba handinika ianao amin'ny alalan'ity fampianarana ity, mandinika ianao hoe ahoana moa ny tena mahatonga ny fiainako tahaka an'izao, sao dia ozona le izy. Rehefa nandinika zanak'Israely dia natsapa mihitsy hoe ny fahotana nataon'le razambe tany aloha tany, ny odina tamin'Andriamanitra, nanompo sambo teo anatrehan'Andriamanitra, natonga ny fiainany tahaka an'izao. Dia nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy dia nahazo famindrapo. Tena misy ny oziny, tena misy ny oziny ary tena mandaitra ny oziny. Noho izany zava-doza ny sy fahafantaranao fa misy ozina ny fiainanao. Tahaka izany ihany koa zava-doza, tahaka izany ihany koa ny tsy finoanao fa misy ozina ny fiainanao. Ary malahelo milaza aminao fa na mino ianao na tsy mino dia mitoa miantraika foana io ozina io. Nanomboka tamin'ny nalavany Damaseva no tafiditra no resaka ozina tamin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ary tsy nitsahan'ny tombo le izy mandraka ankehitriny. Dia tena zava-doza ny tsy fahafantaranao hoe misy ozina. Zay zao voasoratra misy hoe tena miantraika ny ozina ary tena zava-doza ny tsy fahafantaranao fa misy ozina ny fiainanao. Any amin'ny bokin'ny Josoa toko faha 4 andininy toko faha 4 andininy faha 4 dia rehefa nandeha teo amin'ny tao tanànan Jeriko ny zanak'Israely dia nahazo baiko mba hidody ny mpitony ny tanànan Jeriko dia nandrava ny tanànan Jeriko, rodana mandan Jeriko dia niravana ny tanànan Jeriko ary tena dorana ringanina daholo mihitsy zay rehetrarehetra tao. Mafy zany ny adiny zanak'Israely tao, tena mafy. Fa nandresy izy ireo tafivoaka mpandresy rava tanteraka ilay tanànan Jeriko satria nandrafy ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia rehefa vita zay ady zay dia nananga ny tanàna tahaka izao Josoa ary nilaza fanozonana tamin'ny tanàna io. Voasoratra amin'ny Josoa toko faha 4 andininy faha 20 raha misy baiboly any aminao dia sokafy nge baibolinao dia vakitsika mihitsy le izy mba hampazava tsara le hoe zava-doza ny tsy fahafantaranao fa misy ozina, ary zava-doza tahaka izany koa ny tsy finoanao fa misy ny ozina. Josoa toko faha 4 dia nilaza fanozona ny Josoa amin'ny anaran'i Jesosy tamin'izany andro zany ka nanao hoe ho voaozina eo anatrehan'i Jehovah izay olona mitsangana manorina nyity tanànan Jeriko ity indray, ny hainy lamatoa ny sazony andrena ny fanambaniny ary ny hainy faralahany no sazony anangana ny vavahadiny. Nilaza fanozonan'i Josoa hoe tena ho rava nefa rava ny tanànan Jeriko dia hoe ho fatiny lamatoan'ny olona zay anangana nyity tanàna ity, zay anapikasana anangana nyity tanàna ity, ary ho faty ihany koa faralahany raha ohatra ka hoe mitetateta anangana nyity tanàna ity nizaniza olona anangana nyity tanàna ity. Dia rehefa nandeha ny volana, nandeha ny taona araka ny tantara amin'ny baiboly
dimanjato taona tateo aoriana, teny anko anao tsara, dimanjato taona tateo aoriana. Ny teny zay nitononona teo efa tsy teo tsony ry Josoa, efa tsy teo tsony ny zanak'Israely, fa tanteraka io ozina io, tanteraka. Satria nisy lehilahy anankiray atao hoe Ela avy any Betela, olona manamay izy azy, olona mpanan-karena, mpanefoefo, nanam-pikasana hoe anangana ny tanànan Jeriko indray, amerina ny lohan'ny tanànan Jeriko indray. Zay ny fikasany tamin'ny fotoana io, mba ho atao amin'ny endrika vaovao. Dia noho ny fananany vola dia natsanga ny tanàna. Tsy hay hoe tsy fantany ve fa nisy ozona nitononona tamin'ny tanàna io hoe ho fantany lamatoan'ny olona zay nangana ny tanàna io araka le tenin'Andriamanitra vakiny teo, ary ho fantany faralahan'ny olona zay nangana ny tanàna io. Tsy hay hoe fantany ve sa tsy fantany. Ana fantany dia tsy nionono fa nitraika foana le izy. Andinga vakitsika amin'ny bokyny mpanjaka voalohany, sakafo ny baibolinao tiako mihitsy anao ohatra hoe anokatra amin'ny baibolinao, satria be dia be nge ny olona tsy mino an'irendrika délivrance zany, be dia be ny olona tsy manao an'izany na dia kristianina azy izy. Dia jereo nge baiboly ao mpanjaka voalohany toko fa 9:7-8 dia proof fa hoe tanteraka le oziny. Mpanjaka voalohany toko fa 9:7-8 tamin'ny androny Ahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanorenan'ny ela Betelita any Jeriko, ka ny ain'ny Biramalamatoany no sazy nanorenan'ny fanambanina, ary ny ain'ny Segoba faralany no sazy nananganany vavahadiny, araky ny teny Jehova zay nampilazainy an Josoa zanako Nona. Araky ny teny Jehova zay nampilazainy Josoa zanako Nona. Tanteraka le oziny nanangana tanàna ty ela avany Betela ty, ela Betelita, nanangana ny tanàna Jeriko, namerina ny lohan'ny endriky le tanàna, fa zava-doza ny tranga, tena zava-doza. Maty lehilahy matony atao hoe Birama rehefa voatsangana le tanàna, maty ihany koa Segoba faralany, dia tena tanteraka le oziny. Ka eto zany dia milaza amintsika zay manaraka nyity fandarana ity, tsy kilanjonanjo tompoko na kisendrasendra no ayanonao sy anaranao nyity fandarana ity, fa herin'Andriamanitra mihitsy mitaonanao mba hanaraka nyity fandarana ity, na izy anao na izy, fa tena misy ny oziny ary metraika ny oziny. Eny fa na dia efa kristianina azy anao, fa raha mbola tsy nailika, tsy mbola nitapana tamin'ny anaran'i Jesosy io ozina io dia tena metraika, tena metraika, tena metraika. Ka raha tsy mino anao fa misy oziny dia tena zava-doza, fa tena na mino anao na tsy mino dia mitohy manao asa ratsiny io. Ary zay mahatonga amin'ny fiainan'olona misafotofoto ankehitriny, misafotofoto, miezaka manao tsara izy, miezaka mitady vola izy, miezaka mamita fianarana izy, dia vitany daholo zany, azony daholo zany, fa tsy mety tafavoaka. Misy ratsy fiafara le olona, misafotofoto eny, misafotofoto eny ny fiainana, dia tsy azo nonona mihitsy hoe inona moa manjoa aty. Fa rehefa tena nidininay le izy dia tena le oziny, metraika ny oziny. Mety nisy nanoziny ianao tany aloha tany, vehivavy ianao raha azo vady, mety olona niaraka taminao le izy dia nalahelo toerana izy, rehefa nisaranao dia nanao vava izy. Lehilahy ianao raha mahazo vady dia mandraky tiany androany, mandroso ihany ny taona, nefa ianao mba olombelona ihany, mba tsara tare, manamay izany, tsy mety mahazo vady. Le ozina ny tanteraka, nataona tsinitsinina izy tamin'izany fotoana ka, fa ty ianao efa amin'ny 70 taona, efa mahery, mandraky tenao tsy mahazo vady. Le ozina nytonon'le olona tany amin'izany fotoana zany. Raha mbola tsy manana an Jesosy ianao dia metraika io ozina io. Raha manana Jesosy ianao fa tsinitsiniavinao le izy, fa henonao fotsiny tsy tanteraka amiko zany, fa mila tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy le izy, porofoko aminareo le izy rehefa avy eo. Fa tena misy le ozina ary metraika io ozina io. Misy olona zao ny teny nanao hoe ny rainy mihitsy niteraka azy, ny rainy niteraka azy mihitsy no nilaza n'le fanozonany, teny an'le ozina hoe tsy
tsy hovanimbanina amin'ny fiainany lahy satria niady izy mianaka. Aty aoriana efa mpanompon'Andriamanitra lehilahy io, fa naheno ny fampianarana tahaka izao izy dia nanantona hoe tena marina le osiny satria le dada mihitsy ny nanozona azy fa ninona fitadiavana taony taty aoriana tena tanteraka le izy, tena tanteraka hoe lasa tsy vanimbanina ny fiainana izy, lasa tsy zarizary ny fiainana, lasa tsy mety mahita vola mihitsy izy, mahita fa dia ravarava iny ihany, tena tanteraka le oziny. Nisy vehivavy anankiray koa zao dia nisy lehibe, efa olon-dehibe zany izy io mahore ndeha hanambady azy, izy mbola kely kraiko hoe 17 ans izy tamin'izay, na tsy haiko na 16 ans tsy tadidiko le izy, dia tena hoe tiany le lehilahy izy zany dia tonga dia nakany amin'ilay ray aman-dreny le lehilahy mialohany resany amin'ilay vehivavy hoe satria io lehibe io zany tena manam-bola, manan-karena be mihitsiny, dia hoe ahoana ozy izy fa niresaka tany amin'ny ray aman-dreny izy tiako ny zanakareo, tena tiako, mety amiko fa mba resao izy. Dia eny areo izy le ray aman-dreny fa izy zany moa noerany fa andraso fa resana izy. Dia niatrano tao moa izy zany tany amin'ny Marivoay tany ny tantara nitranga tamin'io, fa mivavaka ao am-piangonana eo le olona. Dia rehefa tamin'izay fotoana izay dia natsony ray aman-dreny le zanany, mbola nianatra ozy izy tamin'izay, dia miteneny hoe ahoana fa tianao io lehilahy io, fa maninona raha manambady azy ianao, fa mba avitra ny fianakaviana raha mba manaiky anao satria izy olona manam-bola, izy mampitambo vola be, izy miantoka sakafo rehetrarehetra dia tena manam-bola tokotra aloha le olona. Dia hoe mba tafiditsika fa ekeo, dia tsy nety le vehivavy, tena tsy nanaiky mihitsy izy, za tsy hanambady anio za tsy anaiky araka amin'io zany. Dia tambatambazina teo foana izy sanandro na inona nataonareo za tsy hanambady anio, na andritry ny herintaona niandry teo foana le lehilahy farany tsy nanaiky mihitsy le vehivavy farany sisa nampiantso an'le rangahy le ray aman-dreny dia hoe tsofina rano ianao rangahy fa zafady tompoko fa tena tsy manaiky izy fa aleo mijery vehivavy hafa ianao fa tena tsy manaiky izy. Zany ve ozy izy? Aleo ary izy resaka amiko. Dia nifampiresaka amin'izay zany zareo. Dia tsy nanaiky mihitsy le vehivavy hatramin'ny farany. Dia zao ny tenin'ilay lehibe, le lehilahy. Ary izay no tiako atongavana eto amin'ity fampianarana ity hoe tena misy oziny io, ary tena miantraiky oziny io, ary zava-doza ny tsy fahafantaranao fa misy ozina ny fiainanao. Misafotofoto le izy ankehitriny, miezaka manao mety ianao fa tsy mety tafavoaka mihitsy, manam-bola ianao fa lanilany ho azy, tia hanangana projet ianao fa tsy mety tafatsangana, tena misy ny oziny ary miatraika ny oziny. Dia zao ny tenen'le lehibe rehefa tantaraiko anareo le tantara hoe zao ny teniny. Eny areo izy rehefa tsy anaiky ahy ianao dia zao ny teniko anao, ahita olona ozy izy ianao, ahita lehilahy, azo lehilahy itovitovy taona aminao, satria io lehilahy io rangahy io zany efa tena olon-dehibe mihitsy kosa aloha dia tsy tian'le vehivavy, azo olona ianao ozy izy fa olona mitovitovy taona aminao fa saingy teny hijaly ara-panambadiana ianao, amono anao reo ozy izy ary teny hijaly ianao ozy izy. Zay ny teniny dia lasa izy nandeha ary tsy miveriny intsony. Rehefa nandeha taty aoriana na nambady tokotra n'le vehivavy sendra lehilahy mpamitaka, sendra lehilahy mpamono vady, sendra lehilahy mamilavo, ary tena mongo mihitsy izy, tena nijaly tanteraka mihitsy ny ozina ny tenenin'ity lehilahy ty, satria izy tsy mbola mivavaka tamin'izany fotoana zany dia tsy hainy hoe mila tapahana nge zany oziny zany, dia tanteraka le oziny taty aoriana, dia mbola tahaka an'izany ihany koa
satria saraka tamin'in'olo izy fa tsy zakanyka dia mbola sendra lehilahy mampijaly azy ohatr'izany midaroka mamono tena nijaly izy tsy mame volo dia farany a saraka tamin'iny izy dia nanambady anankiray indray dia mbola tahaka an'izany dia naheno an'ity fandarana toko ty izy a dia nanantona anay dia misaorana ny tompony fa nino an'ilay fampianarana izy hoe tena misy niozina dia nitapahana niozina dia nilamina ny fiaina tokantranony mandrakity ny androany mena ny tompo voninahitra satria tamin'izany fotoana izany dia nitantara tamiko izy amin'izay tantara nitantarako taminareo zay fa tena hoe safotofoto ny fiainako izy tamin'ny lafiny fitiavana tanteraka le ozina ny tenenin'le lehilahy tena tanteraka tamin'izay fotoana izay dia nianina taoko pastera ozy izy dia niaretako tao na mamono aza ty farany teo ozy izy vadiny fahatelo zany io na mamono izy mamilava izy tsy mame fona niaretako ao ozy izy le izy fa za tsy tia sara-panambadiana fa soran'Andriamanitra fa namindra fo Andriamanitra dia tonga namonjy fotoana zay nataona izy dia natao mivavaka fanafahana natao ny délivrance fanapahana ozina dia afaka izy dia nilamina tsara ny tokantrano ka ho anareo zay manaraka nyity fandarany ity a tia anareo Jesosy tena tia anareo Jesosy tia nafaka anareo izy tia amonjy ny fiainanareo izy rehefa ny fiainanao misafotofoto dia ozina zay ozy izy ny teny malagasy hoe hitsikitsika tsy mandio foana fa ora misy antony so dia ozina mampisafotofotana io ka manomboka eto arao ty fandarany ity fa mitoy ty fandarany ity misy karazany maro ny ozina vitsivitsy no ambarako eto manomboka androany afatarana hoe ozina manahoana moa ny ozina manjoanao misy le izy amin'ny lafiny tokantrano sy fanambadiana misy le izy amin'ny lafiny fivelomana misy le izy mitondra fantrana misy le izy mitondra fahafatesana tanora misy karazany maro fa tiako anaraka nyity fandarany ity moa no manomboka androany fa aza miandra ny fandarana manaraka fa manomboka zao adidio ny fiainanao fa hitanao fa raha manaraka ty fandarany ity anao dia ho afaka ka ho faranako ny afatra ny solution zay oziny zay dia tsy misy afa-tsy ny ao amin'i Jesosy amin'ny Deutéronomie toko fa 1:20 dia milaza manao hoe zay rehetra maty ny antony teo ambony azo dia tonga voaozina eo anatrehan'Andriamanitra tonga voaoziny Jesosy teo ambony hazo fijaliana maty teo ambony hazo fijaliana izy mifantsihana ny tanany mifantsihana ny tongony le fonina ny lalovoany naratra izy rehefa avy nikapohany 7:30 mifanafana ho antsika karaha mihinanao hoe maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ary nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo dia efa hisy hery sady analanao amin'ny ozina faharoa tsy maintsy manantona mpanompon'Andriamanitra spesialista manapaka ozina ianao ka izay fiangonana Rhefi manjary soa mpanetretena no ambarako an'izany dia manao vavaka fanapahana oziny zay isaky ny fandaram-potoana zay voasoratra ireo ny alarobia sy ny zoma amin'ny 12 atoandro vavaka délivrance lehibe mihitsy io dia ny alahady amin'ny 20 fidirana voalohany amin'ny 10 fidirana faharoa efa be dia be ny olona tonga fa manasanao ho avy amonjy an'ireo fotoam-panafahana ireo fa tena masoanao ireo zany fanapahana ozina zany ny ataonay isaky ny amin'ireo fotoana ireo ka zoma zao zany zao amin'ny 12 dia efa misy dia ny lahady amin'ny 20 sy amin'ny 10 zany tongavy ianao aza vela isy antony tsy atongavanao ny toerana misy anay moa dia ny adresy efa misoratra io ny numéro téléphone koa efa misoratra io dia afaka miantso ianao afaka mandefa SMS raha angatabavaka izany mialohan'ny amaranana ny afatra zany dia andaotsika hivavaka raha marary ianao dia apetrao faritra marary anao ny tananao fa hivavaka anao fa tsy masaka n'Andriamanitra tsy asa ny elanela-tany zay misy atsika fa be dia be mihitsy ny olona sitrana amin'ny alalany fanarahana fahitalavitra sy ny fanarahana ny onjam-peo dia sitrana izy ka hivavaka tsika ary ataovy faritra marary anao ny taninao ray masonao misaotra betsaka anao fa tafita ny afatra mangataka ny famindramponao sy mifamelan-kelokao ho an'ireto olona manaraka nyty afatra ity amin'izao fotoana izao tena mamindrafo ianao Andriamanitra mifona satria tsy izy nanota fa ny ray aman-dreniny eny mety izy koa ny nanota fa hifonako zany Andriamanitra ankehitriny dia mangataka ny rano Jesosy anadio an'izany fahotana zany mamelany ny elony ianao satria ianao Andriamanitra dia mamela ny eloko ray amin'ny zanaka ianao
mamela ny heloka ray mamaly ny heloka ray amin'ny zanaka fa mamindra fo kosa amin'ny olona zay matahotra anao reto olo reto manaiky anao manaja anao matoy izy manaraka ty fandarana ty fa amin'izao fotoana zao ninninona karazana ozona dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka an'ireo olona marary reo sitrangoko amin'ny anaran'i Jesosy reo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny diakapy Jesosy ny fanasitraniny aretiny manjavona ny fivitosana mikombona ny fery mitsahatra ny fanentainana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana amin'ny aretinao ianao misaotra Tompoandriamanitra amen. Dia izay zany tompoko ny fandaharana izay narahantsika teto mame fotoananao amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana atolotry ny fiangonana Rhefi Manjarisoa iarahanao amin'ny pasteur Zo David Randrianandrasana. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao?